Manambana ny ampiakatra ny saradalana ho 500 ariary indray amin'ny faha-4 ny volana oktobra ho avy izao ny fivondronan'ny kooperativa misahana ny fitaterana andrenivohitra na ny UCTU raha toa ka tsy misy ny fidinana ny vidin'ny solika raha ny voalazan'ny filohan'ny UCTU taorian'ny fivoriana arahana tamin'ny ATT sy ny solotenan'ny mpanjifa teny Ambodivona ny atoandro teo. Rehefa tsy misy hetsika tanotongam-panjakana mampidina an'io vidina gazoaly io zay lasa any amin'ny 700 isanjaton'ny resetinay lan'io akora gazoaly io kotsy dodolo dia ny heviko zay mba piatra an'izay le tarifa zay efa nivina vinainay lay 500 ariary zay tsy apiataka zany any hoe lafo be zany ny hoe fidiadian'ny 700 satria tsy takatovao dia apiarina zany mbola teo hoe rapport officiel dia amin'ny 4 octobre zany tokony raha tsisy zavatra ataon'ny fanjakana. Raha tsy ahivina tamin'ny 9 Jolay no efa tapa-kevitra ampiakatra sarandalana ho 500 ariary ny mpitatitra entina hitsinjovana ny fahefa-mividin'ny vahoaka satria raha ny fikadiana efa natao hatrizay dia 50 sy 700 ariary no tokony sarandalana raha ny fitaterana eto andrenivohitra no resahana. Noho ny fangatahana nataon'ny solotenan'ny gouvernemanta dia nahemotra iray volana izany saingy mbola tsy nisy nivaly ny mahafapo tamin'ny fanjakana ny faha-20 aogositra farany teo. Raha nahitana vidina ny vidin'ny essence sy ny solika fandrehatra dia noazonina tamin'ny vidiny kosa ny gazoaly. Ny zavatra nahavariananay ara dia le gazoaly indray zay tena fampiasanay rehetra makany amin'ny atao hoe anaty bilantsika vahoaka madinika rehetra no lasa tsy nietsehana fa ny essence no nampidinina dia gaga be mihitsy zay amin'iny satria ny gazoaly ny fiara ohatra hoe ny semi-remorque reo mpitondra conteneur reny ny camion grand tonnage moyen tonnage petit tonnage gazoaly aveo nampiasaina reo le manodidina Antananarivo renivohitra camionety zay mamatsy légume an'Antananarivo sy ny chef-lieu de province rehetra any amin'ny atao hoe any amin'ny Majunga, Debo, ny Tamata, Fianarantsoa any lasa sahirana mihitsy satria dia le gazoaly ny tena fampiasa amindreo entiny hamatsiana ny renivohim-pahatan'ny rehetra amin'ny resaka sakafo. No marehan'ny fifindronan'ireo kooperativa misahana ny fitaterana andrenivohitra fa mbola misy tsy voaloha fa vary mangatsiaka ny fitondram-panjakana ny fanetsenana ny elanelam-bidy na ny compensation ho an'ny taona 2024.